Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny herinandron'ny vola izay voasamby isika eto Madagasikara no ankalaza ity hetsika ity. Nandritra ny fanentanana ary dia ny zaza sy ny tanora no tena voaresaka. Nosokafana androany tamin'ny fomba ofisialy ny herinandron'ny vola izay voasamby isika no mankalaza ity hetsika izay efa ankalazana maneran-tany. Ny zaza sy ny tanora no tena voaresaka indrindra tao anatin'ny fanentanana. Mba ahaizan'izy ireo mitsiny sy miary ho avy ny fampandrosoana ara-toe-karena ihany koa. Zava-dehibe ny fikolokoloana ny vola satria io no hozatry ny fiainana araka ny fanazavana nentin'ny minisitry ny vola. Betsaka ny mbola lesika eto amintsika ary ny fanaovana tsinitsinina ny vola ka ifantoka amin'izay fanabeazana ara-bola izay ny herinandron'ny vola izay ankalazaina maneran-tany. Raha ny eto amintsika dia ny 14 hatramin'ny 20 ny volana Martsa no ankalazaina. Fantoka indrindra amin'ny tanora ny fanabeazana sy ny fanintsanana atao manomboka amin'ny androandro eo amin'ny fampiasam-bola zany satria maro samihafa zavatra tokony resahana raha mahakasika ny vola manokana no ambara. Io zany ny fomba tokony atao ahafahana miary mahazo izay amin'ny alalan'ny asa izay ary araka nambarako teo sarotra mahazo zany vola zany tokony atao amin'ny fahendrena sy ampiheverina ny fandaniana tokony atao amin'izany vola izany. Ireny no anentanana ny tanora satria ny tanora amin'ny mahatanora azy araka ny fantatsika dia maro tontolo izany fa izay no tokony hanabeazana an'ireo mba hahaizany sady dia n'izao manao izay fandaniana izay izy ampiheverina sy ampahendrena. Afatra fankahirezana ho an'ny tanora no natsidiky ny minisitra. Ny mpanabe tompony andraikitra isan-tsokajiny dia manana anjara ao anatin'ny fanabeazana ara-bola avokoa toy ny ray aman-dreny, mpampianatra. Teo moa ireo mpisolo tena ny sekoly marobe izay tonga nanatrika ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny herinandron'ny vola tetsy Anosy izay hiara entana amin'ny fanabeazana ara-bola ihany koa. Etona moa dia nisy ny fampatsiahivana avy amin'ireo tompony andraikitra fa ny fikirakirana be loatra ny vola no anisan'ny mahatonga ny famotsim-bola izay tokony ahena araka ny fanazavana no antraterina.